Eny ary ampifaliana indray no hiarabananao ny anaran'i Jesosy eto amin'ity fandaharana ity. Misaotra ny tompontsika fa nomeny tombonandro asoavana, nomeny ihany koa fanondram-poa, mbola afaka fampahery indray eto amin'ity vidéo ity izay mandeha any Facebook moa zany dia mandeha any amin'ny YouTube sy ny Google sy ny réseaux sociaux, dia mandeha ihany koa anaty page be dia be any izay fampahirizantsika moa eto amin'ity toerana ity. Dia misaotra anao ihany koa manaraka tsy tapaka ny fandaharana. Efa voaraiko ilay SMS izay nalefanareo reny. Misy aminareo nandefa message privé ary misy ihany koa mankahery amin'ireny commentaire izay any anatin'ny vidéo reny. Mahafinaritra, mampahery mifananatra, mifanohy lalana ity lalan-danitra ity satria tsy moramora tokoa ny lalan-danitra. Ary zay no tiako ampahirizina anao hoe raha misy miteny aminao hoe tsotra kely ny hatongavana amin'ny an-danitra dia mpaminany sandoka izy. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny mana hoe tery ozy izy sy ety ny lalana izay makany fiainana. Tery sy ety. Dikan'izany lalana tery zany sahirana mihitsy ianao, tena efa voavadibadika mihitsy, tena efa voazatoetra, tena efa manamasy tena, tena manitsana mihitsy ireo zavatra izay tsy mety eo amin'ny fiainana. Zay vao tonga any fiainany mandrakizay ny olona anankiray. Ary zany no antony mahazava-dehibe hianotsika ny tenin'Andriamanitra, torolalana ho antsika, fampahirizana ho antsika tsirairay avy. Dia izay indray ary no fampihirizana omena antsika androany dia mahakasika ny dia resadresaka kely amintsika amin'ny ilay tenin'i Jesosy ny rivotra hozy izy dia mitsoka amin'izay tiany. Dia antsika maki tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny filazantsarany Jaona misy an'izay teny izay. Jaona toko fahatelo dia ny andininy fahatelo. Izao afaka ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko fahatelo andininy fahatelo. Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, manontany Nikodemosy zany hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra ny kibon-dreny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Eo amin'ilay andininy fahavalo no tena angalantsika fampahirizana le hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manazavazava mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fahaterahana indray aloha voalohany indrindra, tsy valapatra be amin'izay tsika. Dia miresaka ihany koa izy mahakasika ny amin'ny antsoina hoe rano sy ny fanahy. Ny rano eto dia ny tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra madiodio zany, ary ny fanahy dia ny fanahy masina moa mazava ho azy. Misy tenin'ny Petera zay milaza manao hoe mba hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Rano fanasana amin'ny teny. Izany hoe tenin'Andriamanitra zany dia fanasana ny fahotantsika, lotom-pahotana. Rano moa zany araka ny efa fantatsika tsara, rehefa mampiasa rano dia hidiovana ny rano, androna, andrahoana sakafo, anasana vilany, anasana vilia. Manadio zany, ilaintsika olombelona ny rano. Vary sy rano izy ny fitenenana izay tsy misaraka na atsà na atanety. Dia izay zany mahakasika ny tenin'i Jesosy iny aloha voalohany indrindra miresadresaka izy te hiteny amin'ity araby anankiray na antsoina hoe fariseo anankiray ity tamin'izany fotoana izany moa zany izay tao amin'ny fiangonana judaisme.
tsy mbola nisy anaram-piangonana be lehibe teto ambony tany fa ny fiangonana judaisme taloha kely ny fiangonana katolika tamin'izany fotoana zany dia nanaran' Jesosy izy hoe aza zatra miaina amin'ny fomba mpivavahana aza de zatra miaina ao amin'ny fahazarana fotsiny routine fotsiny amin'ilay fampolan'Andriamanitra fa ilaina mahatsapa mihitsy an'izay faty rana indray izay fiovana eo amin'ny fiainana zay tokoa ry havana tena zava-dehibe ilaina itsika mahatsapa fiovana tsy mitovy mihitsy ny fiainanao ianao mbola tsy mivavaka sy ianao efa manompo an'Andriamanitra tsy mitovy mihitsy misy zany atao hoe fiovana lasa ozy izy ny zavatra taloha indro tonga vaovao ny zavatra rehetra raha tsy miova fo tahaka ny zazakely ianareo dia tsy mahazo miditra ny fanjakan-danitra ny rivotra mitsoka am'izay tiany io dia karazana etaeta be deabe ny olona miaintoroteny eo am-piangonana be deabe ny olona samy manao rakitra mandoa ampafolo-karena manao zay andraikitra rehetrarehetra any misampana rehetrarehetra any ao fampianarana sekoly alady fa vitsy ny tena manana etaeta arak'ilay video efa nalefako tany iny zany fampianarana torohevitra hoe mila manana etaeta lalina n'Andriamanitra dia mbola mifandraika kely amin'izay ihany zany ty afatra ty hoe vitsy ny tena manana etaeta ny fanahy masina nefa mijery zay mangetaeta mba ahafahany miasa ao anatin'ilay olona mba mijery zany izy hoe iza manana fo tena misokatra tsara fo manetry tena fo tsotra mba hiasan'ny fanahy masina zay le hoe rivotra mitsoka am'izay tiany ity zany Jesosy raha ty resaka nataon'i Jesosy ty dia te hiteny amin'ny Nikodemosy izy manao hoe ny olona rehefa tsy mino ny filazantsara ny olona rehefa manamafoa dia tsy hitsokany amin'ny mihitsy ny rivotry ny fanahy masina fa izay rehetra manaiky anjakan'ny fanahy masina manaiky ampiditra amin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany manaiky ampandroso amin'ny fanahy masina ao am-pony eo amin'ny fiainany dia afaka miasa eo amin'ny fiainana ny fanahy masina zay zany le hoe ny rivotra mitsoka am'izay ty ary io fanahy masina io ry havana dia anisan'ny anankiray amin'ireo Andriamanitra telo zay ray zay mahita tsara mihitsy mahafantatra tsara mihitsy ny toe-pony ny olona tsirairay avy amin'ny maha-Andriamanitra azy moa zay vola mazava be zay mazava ho azy amin'ny maha-Andriamanitra azy dia mahita tsika tsirairay avy izy ka raha manana etaeta ianao raha tena vonona ianao andray azy raha tena vonona ianao ampiditra azy ampanjaka azy eo amin'ny fonao dia manaiky ihany koa ny fanahy masina tsarovy ary fa ny fanahy masina dia mety malahelo fanahy masina zay mahatonga ny tena Andriamanitra milaza mana hoe aza mampalahelo ny fanahy masina ozy izy zay nanisiana tomboka sehanareo tamin'ny andro fanavotana amin'ny andro fanavotana mety malahelo ny fanahy masina zany hoe sensible izy zany mety malahelo mety manana fihetseham-po ary mety ihany koa izy mifaly zay le hoe ny rivotra mitsoka any amin'izay tiany ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ozy ny soratra masina zany hoe mijery zany fanahy masina raha manao zay mampifaly ny fanahy masina ianao dia mitsoka any aminao ny rivotra ny fanahy masina ary tena mahatsapa an'izay fahateraham-baovao izay ianao mahatsapa an'izay vie nouvelle fahaterahana vaovao fiainana vaovao zay zany tena zavatra tadiavintsika n'ity fampolanaandriamanitra ity dia ny fahatsapany mila mahatsapa an'izay tsika mila manana fahatsapanytsika hoe tena efa nilalovako marina zany tena efa tsapako marina zany za rehefa na tamin'ny voalohany vao mivavaka dia tsapako zany hoe tena fahateraham-baovao zany ary tena nisy fifaliana lehibe misy teo amin'ny fiainako ary za ndray zany gaga mahita an'ireo olona matory maraina tsy mamonjy fotoam-bavaka maraina hoe reto olona reto koa zany mba kamo tsy mitovy amiko maninona reto olona reto no malaindaina maninona reto olona reto ohatrany hoe zany te anaratra sy te hiteniteny be azy indray ianao zany amin'le ohatrany hoe tsy haiko hoe efa ela mivavahana angamba dia efa tsy taitra intsony fa za zany tamin'io fotoana io tena natsapa an'izay fahateraham-baovao zay dia tsapako mihitsy misy fahasotoana tsapako mihitsy misy fahalinana zava-panahy ao anaty ao dia liana foana moa
mandeha mamonjy fivoriana iainy toroteny any am-piangonana ary dia ny zavatra hitahita tato anatiko de hoe inona indray ary ny toroteny zay hotoriany io mpanompon'Andriamanitra io, inona indray ary ny hafatra zay omeny androany. Tamin'izany zany tena hitako mihitsy hoe tamin'io fanombohana tao amin'io famonjena io zany tao fahaterahana indray teo amin'ny fiainako de tsapako mihitsy hoe tena mangetaheta zava-panahy. Eny hatramin'izao moa zany de mbola mangetaheta zava-panahy ary tsy mangetaheta ny iaino ihany fa ny zara ihany keo, zay mahatonga an'ireny vidéo be dia be zay efa nomenantsika reny toroteny loha-hevitra samy hafa reny satria zay nomena be ozy ny soratra masina de be ny adinina aminy, ka zay mahatonga azy zany mitory aminao mba tsy hanadinan'Andriamanitra anao satria fa be zay toroteny. Eno izay betsaka zay toroteny, eno izay na niraisina tamin'ny bloc-note na ny enona tao am-piangonana na ny enona amin'ny internet be dia be, fa de zao hoe ny mizara sy ny manao zay mahafaly ny fanahy masina ary ny mahafaly ny fanahy masina ihany koa de isika tsy manafina fahotana na hoe tsy miaina ao anatin'ny ota miafina. Hoy ny bokin'ny Hébreux 12 andininy voalohany mba ahafahantsika mihazakazaka zany, mba ahafahantsika mandray ny herin'ny fanahy masina, mba ahafahantsika mahavita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, mba ahafahantsika tena hoe voatahiry eo amin'ny fahasoavana zany de ilaina mihitsy manaisitra zay zavatra malaky mitambesatra mba miota malaky mahazo. Vakitsika kely zay voninatr'Andriamanitra Hébreux 12:1 koa am'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona de aoka isika koa anaisitra zay rehetra mitambesatra, zay zany voalohany indrindra, manaisitra zay zavatra rehetra mitambesatra mba miota zay malaky mahazo antsika, mba miota zay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana napetraka eo anoloantsika izao. Zay zany ny zavatra anankiroa mampifaly ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika de isika tsy manafina le fahotana, tsy manana ota miafina, manana an'izay finoana tsy mety tsara velatsia izay. Zay zany tena tadiavina finoana tsy mety tsara velatsia ary rehefa ao amintsika zay finoana tsy mety tsara velatsia izay de faly amintsika amin'ny fanahy masina. Andriamanitra ihany koa faly amintsika ary dia faly hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izy. Jesosy de niasan'ny fanahy masina mahery vaika, zay nahatonga azy nampanaovan'Andriamanitra fahagagana be dia be na de zanak'Andriamanitra azy izy ny ila ny herin'ny fanahy masina Jesosy. Ary raha mamaky tsara ny Baiboly ianao ny Matthieu 4:7 any de milaza ny ten'Andriamanitra hoe nety ny fanahy tany inefitra Jesosy, nety ny fanahy Jesosy. Ary raha mbola mitohy mamaky ianao de ny fanahyn'Andriamanitra namoahany Jesosy démonie, fanahyn'Andriamanitra. Ary raha mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly ianao dia hoy ny apôstôly manao hoe fa raha ny fanahiny zay nanangany Jesosy Kristy tamin'ny maty ozy izy no amelona ny fananareo zay mety maty fananareo zay tsy mety maty de ho velona tokoa ianareo. Zany hoe lay fanahy masina zany mamelona antsika. Fanahy masina zany de mitsoka any amin'izay mahafaly azy. Velombelona le olona anankiray rehefa manao zay mahafaly ny fanahy masina satria zay miaraka amin'ny fanahy masina nge ka mahita fahagagany, zay miaraka amin'ny fanahy masina nge ka tena mahery hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa isika ozy izy tsy nomena fanahy fanandevozana ao amin'ny tahotra, tsy nomena fanahosa fa fanahy ny hery sy ny fanahy ny fitiavana ary ny fisainana mazava. Tsy nomena fanahy ny tahotra isika ozy ny Baiboly fa fanahy ny hery. Fanahy masina zany mampahery antsika. Efa menantsika amin'ny soro-dalana teo raha tiantsika ny handray ny fanahy masina, raha tiantsika ny hiverina fitiavana voalohany dia aza vela izy ota miafina ao anatinao. Ianao ihany no mahatsapa an'izay. Pastera tsy mahita an'izany eo amin'ny fiainanao, ny olona namanao tsy mahita an'izany eo amin'ny fiainanao, ny ray aman-dreninao tsy mahita an'izany, ny zanakao tsy mahita zay fiainanao manokana any. Zay le antsoina amin'ny teny baiko manao hoe intimité divine, zany hoe ny fifandraisanao sy ny tompo ihany zany io. Andriamanitra ozy vavolombelon'ny fo, Andriamanitra mpandinika ny voson'ny fo, Andriamanitra ihany zany mahafantatra ny ao am-pontsika ao na manahoana na manahoana ny zavatra zay misy ao am-pontsika ao fa ilaina zany manaisitra an'izay ota miafina zay. Ny amaranako azy ny ao am-pontsika ao sao de mba tratrany ny anankiray amin'reto ianao fa omena toro lalana ihany ianao fa ao anatin'ny fotsika io ry havana de misy aretina 3:10, aretina 3:10. Dao hoe hojerevantsika zay eo ny filazantsara ny soratan'ny Marika
ato amin'ny marika toko fa 7 dia ny 2020 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy taminy izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izay no mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy. Raha izay sain-dratsy, fijangajangana, favetavetana, vonon'olona, ny halatra, fieremana, faharatsiana, fitaka, ny fijejojejoana ara-panahy, ny masoratsy, ny blasfemina, ny fitenenana ratsy ny fanamasina, ny avonavona, ny fahadalàna. Reo zany ilay 3:10, aretina 3:10 averiko indray mandeha ilay izy ny sain-dratsy. Sao dia mbola manana sain-dratsy ianao eo amin'ny fiainanao, fanerasera ny vadinao amin'ny zanakao, sao dia mbola manana sain-dratsy fialonana. Sao dia misy fiainam-pijangajangana. Fiainam-pijangajangana moa dia tsy voatery hoe manao firaisana ranofo amin'ny hafa ihany raha hoe olona efa mivady, fa ny fijangajangana ihany koa dia fitiavana zavatra anankiray mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, dia mampirafy an'Andriamanitra ny dikan'izay, satria ilay fitiavanao an'ilay zavatra no ataonao ambony ny fitadiavanao an'Andriamanitra, dia mijangajanga ara-panahy ianao zay dikan'izay. Sao dia mbola misy an'izay ary eo amin'ny fiainanao, sao dia misy zavatra tianao mihoatra noho ny fanompoana an'Andriamanitra. Zay mahatonga n'ilay rivotra tsy mitsokany aminao, ny rivotry ny fanamasina tsy mitsokany aminao, tsy iasan'ny fanamasina, maimaina, karakaina ny ara-panahinao, tsy mahazo aina mihitsy. Sao dia mbola misy fahavetavetana ihany koa eo amin'ny fiainanao. Io moa dia fahotan'ny tanora, mavetavetana miarakaraka lahy sy vavy. Ny vonon'olona, famonon'olona dia mazava ho azy fa tsy amin'ny resaka manindronantsy ihany, fa eo ihany koa ny manao teny mahery, na hoe manao teny zay tsy zaka ny hafa, mamingavinga ny hafa, na manaratsy, na hoe mandratra ny fon'ny hafa, dia izay ny atao hoe vonon'olona, mpamon'olona. Lazainy any amin'ny andinin'ny hafa moa fa zay mankahala ny rahalahy ozy izy dia mpamon'olona, ary mbola mitoetra mihaizina ihany hatramin'izao. Dia ao koa ny masoratsy, ny blasfemie, fitenenana ratsy ny fanamasina, ny avonavona, ny fahadalàna. Ny fahadalàna be dia be reo ahatsaratsika ny mandinika. Ankoatran'io zany dia mbola misy eo amin'ny fiainantsika fa tsy tampo isaina moa ny fahotana zanak'olombelona. Be dia be ny fahotana izay misy eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy, fa izy ihany no mahafantatra an'izay hoe ity araka ny sitrapon'Andriamanitra ary ity tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe ny fanontanian'ilay mpianatra anankiray izay, ahoana ny ahafantarana fa araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra anankiray na tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra? Dia zao, dinio ary ny soratra masiny, dia mivavaha, dia sao Jesosy hiditra ao am-ponao, sao ny fanamasina hiditra ao am-ponao, fa rehefa zay no izy raha tena mifono manontolo ny vavahanao dia tena miteny aminao mihitsy Jesosy, miteny aminao ny fanamasina, dia ho tsapanao mihitsy hoe ity zavatra ray ity tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ity zavatra anankiray ity tsy mety tsony ty mila esorina, ilay zavatra ohatr' izao atokantrano io mila esorina io, fa io tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Miteny aminao mihitsy zany ny fanamasina. Zay ary fa 20 minitra sady zay lasa tsy alohantsika lava satria manjary lasa nihitsiko be ny fandefasana an'ilay izy any amin'ny YouTube na any amin'ny Google, fa aleo angamba ataontsika zay 20 minitra zay ary dia zay zany ny afatra e. Mino fa voarainao ny afatra e, sa tsy marina zany? Voarainao ny afatra hoe ny rivotra zany mitsoka amin'izay tiany, atsapanao hoe maimaina ny ara-panahinao, ohatra ny tsy tafaverina ny fitiavana voalohany zany ianao, ohatra ny tena hoe kivikivy zany ianao, dia mila n'ilay rivotry ny fanamasina zany ianao, zay tsy inona fa fofinaina velona avy amin'Andriamanitra. Fofinain'Andriamanitra zany zay afaka omeny ianao zany, ary mbola miantsoantso ny fanahy hoe miverena, miantsoantso ny fanahy hoe miverena ry zazam-piodina fa tsy hampanjombona ny tavako aminareo, miverena fa hositraniko ny fiodinanareo. Zay ary ny fampahirezana antsika tamin'ity androany ity, fa miangavy ianao mba zarao amin'ny pejy anankitelo zay misy ianao amin'ny Facebook, na groupe anankitelo zay misy ianao amin'ny Facebook ity video ity, ary azadina ihany koa ny manisy j'aime ny pejitsika mba ahafahanao mahita ireo video teo aloha na ireo fampianarana teo aloha. Zay foana moa ny référence antsika hoe ilaina zany mipasy kely eo amin'ilay teo aloha mba ahafahantsika manaraka ny fampianarana, satria misy amin'izy ireny fampianarana mitohy. Zay ary fa dia
anao velomana amin'ny anaran'i Jesosy, tahian'Andriamanitra tokoa.